miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana mitondra ny anjara birikany anampina ireo traboina tamin'ny rivodoza ENAO ny loholon'ny Madagasikara eny Atsimon-drano Bertin Randria Miaingo nidina teny amin'ny commune vitsivitsy tao Atsimon-drano ny tenany Maly. Varsy voamaina artsy no voatsirambiny tanana noentiny loholon'ny Madagasikara Bertin Randria Miaingo nozaraina tamin'ireo olona misy 3 arivo mahery traboina any amin'ny commune Nosy Andrefana sy Soavina Atsimon-drano. Tsy ny andrela ny tenany fa amin'ny mahaponiny eny Atsimon-drano azy dia tsy ny salasala nitondra ny teny fankahirezana amin'ny fitondram-panjakana sy ny voatsirambiny tanany ho an'ireo traboina. Tsy ny andro izay tonga dia nampiseho izay hoe vahoaka ireo mila jerena dia avy amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana izay filokteny eto no ijoroanay miezaka mijery ety amin'ny fotony manampy izay mba kely vita sy zaka hoe tsy rambony tanana zany satria tsaboina ary zava-mahatratra no atao dia izay no antom-piasainay raha ny resaka hoe toeran-kafa ny Atsimon-drano izay mety tsy mbola voadinika sy tsy voatsidika mivatana amin'izao aza misy malahelo nareo fa raha ny tokony izy misy ezaka foana efa niarahana miasa amin'ireny commune ireny dia arakarak'izay ilay izy fa izay no tena hoe izay kely vita androany aloha dia vojena noho ny fiakaran-trano. Tsy ireo ihany fa mbola misy commune hafa niteteziny olona Bertin Randria Miaingo Malzoma. Anisan'ny toerana tena voamafy tamin'ny rivodoza ENAO ireto commune roa ireto dia Nosy Andrefana tariny ben'ny tanàna Andriambololona Laurence sy Soavina tariny ben'ny tanàna Rigobert Coutoirso noho ny fandalovan'ny fefilo eo aminy sy ny fiakaran'ny renirano ny Sisondy raha tsy laza fotsiny efa tsy ireo trano maro difotry ny rano tanteraka.